Ny tao amin'ny fokontany Ambohipiainana no nisantaran'ny kandidà Ambohimankakely ny fitsidiana fokontany tamin'ity fiatombohan'ny fampielezan-kevitra ity. Nitafan'ny vantana tamin'ny mponina tao an-toerana i Ajabom, kandidà ho ben'ny tanàna sy ny lisitra mpanolontsaina miaraka aminy. Nahafoy ny asa mandraharaha teny an-tsaha ireo mponina, tonga nitsena ny mpikatroka timma sy ny hainy ny fandresen-dahatra, ny hifidianana ny laharana voalohany ao anaty bileta tokana ho an'ny ben'ny tanàna ary ny laharana faharoa kosa ho an'ny bileta tokana ho an'ny mpanolontsaina. Raha fahitana azy zao aloha eto Toamasina izao dia tena mavitrika be mihitsy satria maro be zao ny olona hitanay eto amin'izao eto Ampiaingany dia hitanay zany zao hoe sambany zany zay hoe nahita mpanao propagandy be dia be ohatr'izao hoe mavitrika ohatr'izao. Ny fahitako anazy dia zao hoe efa nanao zavatra izy teo efa io miariary be ambavady io dia ny amin'ny anina manambary ny amin'ny 27 moa ny tompoko. Voalohany indrindra aloha zany dia misaotra an'Andriamatoa ben'ny tanàna i Ajabom, misaotra anazy satria efa navita an'ilay vavahady nambom-piainana izy satria io vavahady io zany tena hoe mba tena ohatrany hoe lova napetraky ny razana fahiny dia ohatrany hoe tena sécurité fa tsy hoe ohatrany dia isaorana fa itoy zany rehefa tonga amin'ny toerana soamantsara izy tsy misy afa-tsy zay dia zao hoe manentana antsika zany omeo anazy mivadotsika ambom-piainana zany. Kandidà vonina ny hitondra fampandrosoana ho an'ny fampivoarana ny kaominina Ambohimankakely ireo narotsaky ny antoko timma ao an-toerana ka tsy misalasala ny mandresy lahatra ny vahoaka Ambohimankakely izy ireo. Manentana antsika hifidy ny laharana voalohany ao anatin'ny bileta tokana izay mitondra izay kandidà ho ben'ny tanàna ary ny laharana faharoa kosa dia Andriamatoa Nambintsoa izay mitondra ny laharana faharoa izay ao anaty bileta tokana ao anatin'ny commune Ambohimankakely. Izany hoe ny laharana voalohany zany ny kandidà ho ben'ny tanàna ary ny laharana faharoa kosa ny kandidà ho mpanolontsaina. Misaraka mazava tsara zany ireo bileta tokana ireo. Tsara ho tadidiana ary ho an'ny mponina Ambohimankakely. Amin'ny alarobia 17 ny volana novambra izao no fotoana hanovana ny tantaran'ny commune ambanivohitra Ambohimankakely ka ny laharana voalohany i Ajabom no vahaolana ho an'ny ben'ny tanàna.